Zavatra hitanao izany nono dia faly ny ankizy niatrika an'izay lalao iraisam-pirenena izay. Ny fifaninana tokoa angamba ny hoe ho an'ny zareo no tena zava-dehibe tamin'iny afaka nifanintsana tamin'ireo mpilalao avy any ivelany na dia ngeza na teo ny orana ny antsika sy ny rehetrarehetra. Zava-dehibe tokoa ny fandraisana anjara amina fifaninana toy ireny namanao mbola tiana mandany vola aloha ilay izy vola betsaka tokoa ny lany amin'ilay izy fa saingy ahafahana kosa mandrefy ny hoe aiza ho aiza ny baolina kitra malagasy mihoatra amin'ireo firenendehibe any ivelany zany ka raha ny zavatra tsapa dia afaka manohatra ary afaka amin'ny lalao ary afaka mifaninana tsara amin'ireo ekipa any ivelany tsika malagasy fa saingy ny olana fotsiny dia eo amin'ny atao hoe fanomanana ireny ankizy ireny angamba satria ireny any ivelany ireny dia betsaka ny fotoana anaovan'ny fanazarantena ny eto amintsika dia ny alarobia ariva sy ny sabotsy ariva ihany aloha dia hita ho manany sarotro izay no azo lazaina hoe ezaky ny Jetomada araka ny nambaran'ireo mpitantana ao anatin'ity club ity amin'ity taona ity zany hiatrehana ny faninanana manaraka dia anomana dieny zao ary tady-pilalao izay azo lazaina hoe tena afaka entina tsara any amin'izany mondial pupille izany. Tiana nidingana zany tena nanao lehibe lakisy satria voalohany izy nakaty. Afa-po ve ianao zany tamin'ny lalao nasehoan'ny ankizy? Tena afa-po tanteraka. Inona mbola hitanao hoe tokony ho amboarina zany ho an'ny ankizy? Ny tokony amboarina zany eo amin'le surtout eo amin'le fiarahana dia zay. Amin'ny inona ny tanjon'ny Jetomada indray amin'ny taona manaraka? Ny amin'ny taona manaraka zany ny tena tanjon'ny Jetomada dia fokapolina dia mba ho tonga ny kara ho misy ihany koa ny fandraisana anjara mondial zazavavy ho an'ny latsaky ny 17 taona iza ho aiza ny Jetomada manoloana an'izay? Efa eo mpamanana azy mihitsy zao ny Jetomada fa io miankina amin'le fahavonan'ny Madagasikara ihany sy hoe ampy ve ny ekipa. Mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa ny mijery ny fandraisana anjaran'ny ekipa malagasy ary dia mampivelom-bolo tokoa eo amin'ny fanantenana ny fivoaran'ny football kitra. Inona ny tena hitanao hoe mbola olana ho an'ny zaza malagasy aty amin'ny sehatra faratapony toytoy? Voalohany indrindra aloha zany dia eo amin'ny fanazarantena ny abetsika somary misy fahavoazana kely ihany ary ny faharoa dia eo amin'ny fiarahan'ny ankizy ihany koa. Raha ny zavatra nitsanga taty aloha dia araka le nanampoizana azy ihany le izy satria le ekipa nentina avy any efa vonona tanteraka le izy raha ny rariny sy nisy araka nisy tsara vitany zay dia tafakatra mity amin'ny demi-finale mihitsy fa saingy zay moa le lalao maintsy misy ny resy maintsy misy maharesy tsara be nivokatra nataony taty 4 victoire 3 défaite 1 nul amin'ny fandraisana anjara voalohany Jetomada ataoko fa araky ny eritreretana ihany le izy. Raha ny fahitanao azy inona ny tokony hoe ho atsaraina na ho amboarina mba ahitana an'izay hoe vokatra tsara tokoa no vita tamity? Raha ny fijeriko an'le izy aloha raha oharina amin'ireo le atao hoe efa école de foot tsy mifanalavitra ny voan'ny malagasy ny zareo fa ny zavatra tsy ampy migasy dia ngamba le amin'ny entraînement sy le fotoana anaovany an'le foot satria ny an-jareo moa mianatra sady manao foot itsika raha tsy ampy kely zay entraînement zay ka mila foto-drafitrasa tena mba ahafahany zareo tena mivelatra tsara zany tena ilaina Madagasikara fa ny boakely dia tena mazoto ary mahavoy tsara izy taty dingana vita zany hatreto aloha dia nahafa-po satria raha matsa valo no natao efatra no nandresy ray sala dia 3 hesy ka ampy zany angamba no fa pozitiva ozy mivazaka mendrika ny ankizy mendrika ho an'ny Jetomada. Inona ny tena hitanao hoe mahasamy hafa ny ireo ankizy vazaha sy ny ankizitsika zany amina faninanana tontolo mahasamy hafa ny ankizy vazaha amin'ny ankizitsika dia tsotra ihany amin'ny lafiny teknika aloha mitovy ihany fa eo amin'ny lafiny taktika dia mahery zareo matoa izy mahery zany dia manana tombony izy amin'ny ora fanaovana entraînement fa ny antsika dia mijanona amin'ny indroa isan-kerinandro ihany.
iatrika mondial totoana zazavavy ihany ko amin'ny taona avy ny jety mazay zao izy mifavonoanareo mpanazatra amin'izay eto dia efa miantso ho an'ireo ankizy latsaka tena ame folo taona zay mahay ny football fa manomboka ny mondial pipilina ankizy vavykely vo manentana anareo rafo fa efa misy vonina andray anareo